Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Fitoriana filazantsara ataon'ny olonafaka. Fitoriana filazantsara ataon'ny olonafaka. Ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 5, ny andininy 17 hatramin'ny 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary nitsangana misorona be mba amin'ny namany rehetra izay antokony Sadoseo, fa fihaino fialonana izy dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao an-tranomaizina. Fa nisy anjelon'ny tompo namony varavaran'ny tranomaizina noho ny alina, dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe: mandihana ka mitsangana ary mitoria amin'ny vahoaka eo an-kianjan'ny tempoly ny teniny rehetra milaza zany fiainana izany. Ary rehefa nandre izany izy, dia niditra maraina koa teo an-kianjan'ny tempoly ka nampianatra. Ary rehefa tonga misorona be sy ny namany, dia nampiangona ny Sinedrina sy ny olona rehetra tamin'ny zanak'Israely izy, ka naniraka nakao amin'ny tranomaizina haka ny apôstôly. Fa noho tonga ny mpiandry raharaha, dia tsy nahita azy tao an-tranomaizina, dia niverina ka nilaza hoe: ny tranomaizina dia hitana mihidy tsara, ary ny mpiambina mitsangana eo am-baravarana, kanefa noho ny novahanay dia tsy nahita olona tao izahay. Ary ny lehibe ny mpiambina ny tempoly sy ny lohan'ny mpisorona rehefa nandre izany teny izany, dia nirohana ny amin'izay ho fariny izany. Dia nisy tonga ka nilaza taminy hoe: ireny lehilahy izay nataonareo tao an-tranomaizina ireny, dia indreo izy mitsangana eo an-kianjan'ny tempoly ka mampianatra ny olona. Dia lasa ny lehibe ny mpiambina sy ny mpiandry raharaha ka nitondra azy, nefa tsy nanao mahery satria natahotra ny vahoaka izy, fa ndrao ho torahan'ny vato. Ary rehefa nentiny, dia napetrany teo anatrehan'ny Sinedrina ireo, ary mpisorona be nanontany azy ka nanao hoe: efa norarahanay mafy dia mafy ianareo, tsy ampianatra amin'izany ianarana izany, kanjo iny rehefa nofenoanareo ny fampianaranareo Jerosalema, ka tianareo ankinina aminay ny ranon'izany lehilahy izany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fitoriana filazantsara ataon'ny olonafaka. Ny apôstôly rehefa nitory ny amin'ny Jesosy Kristy, ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, dia nampidirina amponja natao tao an-tranomaizina. Ny fanahy masin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely nitondra fanafahana ho azy ireo tao, ka dia indro nanome teny, nanome baiko azy ireo mba handeha hitory ny filazantsara amin'ny vahoaka rehetra. Dia hitantsika tokoa fa nahafahan'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga ny apôstôly izay nifatotra tao an-tranomaizina, ka dia indro nandeha nijoro teny an-kianjan'ny tempoly raha vao tafavoaka ny tranomaizina mba hitory ny filazantsara. Nijoro teny an-kianjan'ny tempoly reto apôstôly reto, maneho fa lehibe lavitra noho ny tranomaizina izay nifatorany ny Andriamanitra izay nanafaka azy. Nijoro teny an-kianjan'ny tempoly reto mpianatra ireto, anehoana fa tempolon'Andriamanitra, tempolon'ny Kristy, io tempoly io izay mihoatra noho ny fomba fivavahana jiosy sy izay rehetra nahazatra ny mpisorona be sy ny Sinedrina fahizay. Mijoro eo an-kianjan'ny tempoly ireto apôstôly reto, mitory amin'ny Jesosy Kristy izay maneho fa lehibe lavitra ny baiko izay noraisiny tao amin'Andriamanitra noho ny tahotra ny fahefana jiosy
no nitahotra ny mpisorona be sy ny synodriona. Synodriona izay fahefa-pitsarana jiosy tamin'izany fotoan'izany, indrindra tena manam-pahefana amin'ny fitsarana raharaha-pivavahana na raharahan'ny finoana tahaka ity mitranga ity. Kanefa noho ny fanafahana izay nataon'Andriamanitra, nataony Kristy teo amin'ny apôstôly, dia tsy nahoana izany. Hitantsika miantsy ny synodriona sy ny mpisorona be mihitsy aza ny fijoroana izy ireo teo ankianjan'ny tempoly. Kanefa tsy nahoana izany, satria lehibe lavitra amin'izy ireo ny baikon'Andriamanitra taminy noho ny tahotra ny fahefana jiosy. Zao mantsy no baikon'Andriamanitra eo amin'ny 2:20 manao hoe mandehana ka mitsangana ary mitoria amin'ny vahoaka eo ankianjan'ny tempoly. Dia indro nanatanteraka zany baiko zany reto mpianatra ireto. Ry havako malala, tsy ahazon'ireto mpianatra reto nokobonina tao anatin'ny samy rery ny maha olona afaka azy, fa nasehony ankiariary, tsy nandeha nitsoka na nandeha niafina na nataony resaka mangingina tany ny fanafahana izay nataon'ny tompo, fa nasehony miariary teo ankianjan'ny tempoly zany. Izany no baikon'ny filazany tsara, izany no antson'ny filazany tsara ao anatin'izy ireo, mba haneho miariary ny asan'Andriamanitra izay nataony taminy. Rehefa mamaky tsara ny filazany tsara isika ry havako, dia hitantsika taratra ao fa ireo olona rehetra izay nifanena tamin'i Kristy, ireo nandray fanafahana tamin'ny Jesoa, dia mandeha tsy voizina, mandeha mitory ny filazantsara ny Kristy, mandeha manambara ny filazantsara ny Kristy amin'ny olombelona rehetra. Ary na ny apôstôly Paoly aza, rehefa hitantsika fa rehefa nifanenan'i Jesoa tany amin'ny lalana ho an'i Damaskosy, dia tonga fanaka voafidy hitondrana ny anaran'i Kristy, satria olona afaka izy. Ry havako malala, olona afaka ianao sa mbola voafatotra? Olona afaka ianao sa mbola any an-tranomaizina, any an-tranomaiziny ny fahotana, any an-tranomaiziny ny fifatorana maro samihafa, ka mahatonga anao mbola mihidy an-trano, tsy anambara ny maha-olona afaka anao. Fijoroana vavolombelona lehibe no takin'ny maha-olona afaka. Aneo amin'izao tontolo izao fa efa nanafaka anao Andriamanitra, ary Andriamanitra no mpanafaka anao rahateo. Tsy afaka fehezintsika ho antsika samy rery zany vaovao mahafaly lehibe nomen'ny tompo antsika zany. Tsy afaka hitahiry samy rery ho antsika zany fahasoavan'Andriamanitra izany isika. Dia tsy maintsy ho tery am-panahy, anambara ombenombeny ny filazany tsara ny fahasoavan'Andriamanitra, ilay mitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao. Aoka ary sika ry havako, aoka ary sika tsy anaiky ny tsy hilefitra eo anatrehan'ny ramatahora, eo anatrehan'ny fizahan-toetra maro samihafa, eo anatrehan'ny izay fahefana misy, fa aneo kosa fa Andriamanitra efa nanafaka antsika, ary ny filazany tsarany tsy maintsy zaraina. Dia hoan'Andriamanitra irery an'ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay ao amin'i Jesosy Kristy zokinay io. Misaotra anao izay satria fantatray marina tokoa izao fa lehibe ny anaranao, mpanafaka ianao, ary mitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao, indrindra ireo mino sy matoky anao. Resy lahatra izay Tompo, anambara ny fanafahanao
ijoro vavolombelonao, anaiky izara ny filazany tsara ny fahasoavana izay efa nomenao an'ny olona rehetra. Dia taisy ombao mandrakariva tompo ny fitoriana filazany tsara ataon'ny fiangonana. Taisy omano zahay tompo hiatrika ny fanomponanao eo anivon'ny fiangonana masina raha mipitso alahady. Apetrakay ampelantananao manokana ireo mpanomponao maro be izay manana anjara amin'izany fanompona masina izany tafio hery, tafio ny fahamasinanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy, naovanay sy angatanay izany vavaka izany. Misaotra raha io. Amen.